nandalo teto mananara avaratra ny filoha ho lafitren'ny mpanao gazety ka ny fampitafa tamin'ny mpanao gazety teto an-toerana ny talata 12 volana febroary 2024 ny vinany ho lafitren'ny mpanao gazety dia ny hoe mpanao gazety Maty Anina miray ina amin'ny fampandrosoana hoy ny filohany ho lafitren'ny mpanao gazety eto Madagasikara Andriamatoa Rasolarson Harombola Monika. Ny vinany braony ho lafitren'ny mpanao gazety fandrisan'ny efatola dia ny hoe mpanao gazety Maty Anina miray ina ao amin'ny fampandrosoana zava-dehibe ny nahazona ny tafa tamin'ny mpanao gazety eto Mananaravaratra nahafahana ny resahana sy ny zarana traikefany amin'ny olana ny asa fanaovan-gazety aty sy ny amin'ny hoe vahaolana aroso tafiditra ao anatin'izay fanatrarana ny vina izay avokoa ny resadresaka teto itodika manokana amin'ireo mpanao politika sy ireo tompona ndraiky mpanjakana eto Mananaravaratra tsy hoe kory manome lesony fa raha izay vina izay dia miara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana ny mpanao gazety satria samy mikendry ny amin'izay fampandrosoana izay mirahina ho amin'ny fampandrosoana ny mpanao gazety efa mivoaka ny karatry ny mpanao gazety izay azo raisina manomboka ny alarobia 9 febroary 2024 dia ny fananatsika iny karatry iny mampiseho mahamaty anina atsika fa aoka mba homendrika ny amin'izay maty anina izay avokoa ny asa rehetra izay ho atao firaisankina ho amin'ny fampandrosoana iarahana amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika izay mikendry ny fampandrosoana indrindra ety fotony toy izao ary zava-dehibe ihany koa ny nahafantarana sy ny onana tamin'ireo mpanao gazety namana mpiray vatsy mpiray aina ao anatin'ity asa ity ahafahana mijery ny paikady rehetra hitondrana izay fampandrosoana anjara biriky amin'ny mampanao gazety anjara biriky amin'ny maha-olom-pirenena ho an'ny fampandrosoana n'ity firenena ity manohina ny fo ny fahavinoana ny mpanao gazety ny amin'ny hoe tondra ny fampandrosoana ho amin'izay firenena izay miainga avy ety amin'ity distrika ity ary nampiseho an'izay fahavinoana izay ny mpanao gazety ny fangaro teto ny amin'ireo mpanao gazety izay efa nahazo taona manana traikefa bebe kokoa mihoatra amin'ireo zandry aty aoriana ary nezahana ny zaraina teto ny traikefa hametraka zany izao ny fiarah-miasa matotra sy ny fiombonana ireo mpanao gazety rehetra eto amin'ny distrika ny Mananaravaratra ary mahafinaritra izany mahavelom-bolo ny amin'ny hoe mbola afaka mitondra ny heriny sy ny asa mahamasina ny asa fanaova gazety ny mpanao gazety ikendrena izay fampandrosoana izay.